Eo amin'ny tontolo ny fananantany kosa nondeha hidirantsika manoloana ny fihetsiketsehana izay nitanterana teny amin'ny ny biraoan'ny fananantany omaly moa dia manana ny ambarany ny filohan'ny vaomiera misahana ny fananantany eo anivon'ny CST azo ny alana ny fihoaram-pefy nataon'ny mponina teny amin'ny foiben'ny sampandraharahan'ny fananantany omaly izy raha nisy ny fandraisana andraikitra mialoha nataon'ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany teo aloha raha tsika avetrany ny andinjin'izay. Ny aiky ny filohan'ny vaomiera misahana ny fananantany eo anivon'ny CST androany fa ny tsy fisiany fandrindrana fiaramiasa teo amin'ity vaomiera ity sy ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no isan'ny nampanany sarotra ny famahana ireo olona ny fananantany teto amin'ny firenena. Io no fanehoan-kevitra nataon'ity CST ity manoloana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpandovan'ny tany mirefy 30 hektara any Tanandrano Ambohitraraba izay mifanolana amin'ny orinasa mpifandraisana raha eto Madagasikara. Azo ny alana ny olana tahaka izao raha nisy ny fihainoany ity vaomiera ity raha namolavola tolo-dalàna momba ny fanavaozana amin'ny boky rovitra ampiasaina amin'ny fananantany ity vaomiera ity. Tsy no milaza fa teo aloha teo dia somary marisarisa kely ny fifandraisanay eto amin'ny parlemantany tetezamita sy ny taon'ny primatiora lefitra miadidy ny fanajariana ny tany sy fitantanana ny fananantany. Raha ilaza aminareo ako fa tamin'ny fivoriana ny fivorimben'ny filohan-kevitra ambony tetezamita farany teo dia nentina teo zany fa nisy etaetam-bahoaka maro misy tarenam-bahoaka maro milaza fa betsaka loatra ireo boky rovitra sy ny sisa eo amin'ny foiben'ny fananantany sy ny fandrefesa-tany dia efa nanao tolo-dalàna izahay efa tonga tany amin'ny gouvernement izy io dia nalefan'ny tany amin'ny premier ministre nakaty aminay hoe hidin'io landalina kokoa dia atsovy ireo teknisianina ao amin'ny foiben'ny fananantany sy ny ministerany fanajariana ny tany sy fitantanana sy ny fampandrosoana. Vita izy io nalefa tany fiantsoana tany amin'ny andriamatoa premier ministre lefitra teo aloha tale général ny foiben'ny fananantany tale an'ny domaine tale an'ny topoa ny andro vasoka teto izahay fa tsy nisy nipotra izareo nangay ary tsy nisy akory fifanajana tamin'izany hoe fialatsiny nefa dia ny fivorimben'ny filohan-kevitra ambony tetezamita atao natao ordre du jour nanapahana an'izy io fa dia mandraka ty ny androany dia tsy tonga izy io raha antsika malala nefa fa ny olana fananantany tsy voavahanay sisa zany dia ireo efa misy boky rovitra sy sisa reo ary azo atao tsara nanatanteraka an'izany teto. Namafisin'ny vaomiera misahana ny fananantany ihany koa fa ilaina hatrany ny fanatonana amin'ny vatana ny tompona andraikitra fananantany raha misy ny fikarakarana atota taratasy momba ny fananantany. Fantatra ihany koa moa fa ady tany izay tsy mbola tafiakatra eny amin'ny fitsarana no azo ny vaomiera anivon'ny CST ity atao no mandravina azy ho an'ireo olona ny fananantany izay efa nandalo eny fitsarana kosa ka ahina hitarika amin'ny fanakorontanana eo anivon'ny fiarahamonina dia voatery hijeriny rary ny vaomiera ka andray andraikitra amin'ny fanitsy amin'izany. Iravina tsy ela avokoa raha fanazavana ireo olona ny fananantany satria isy ny fiaramiasa eo amin'ity vaomiera ity sy ny premier ministre lefitra vao misahana ny fanajariana ny tany.